zany natratra izany nomely izany zay nanomezan'Andriamanitra amintsika amin'ny Jesosy Kristy zany nalatoka ny tsara indrindra tao an-danitra no nomeny antsika tsy nomeny ka ny zanona ivelany ihany fa tena mitoetra ao ny-tokantranotsika manjaka ao fotsika raha mitondra amin'ny fiadanany feno eto tany sy mandrakizay ka dia raha loatra raha mifaly sika fampiarahosika ny tompony tany tsiraray avy ka nomeny fifaliana tahaka ny fifaliana ny lasainy anjely fa zay fifaliana eo an'olona rehetra toy ny anjely fampamozy ny teraka olananio ao an-tanànany Davida dia Kristy tompony vaboka sika saotra amin'ny tera mangalaka manome voninahitra anao zay Andriamanitra ilay zanaka fanay masina fa tsy anay loatra ianao amin'ny anay Jesosy mitondra famonjena ao anay, mitondra famelan-keloka ao anay, mitondra fiainana ao anay, mitondra fiadanana feno fifaliana ao anay ary fantatrainy alehibe zany fitiavana zany ka dia manolotra ny fisaorana zay ary manolotra ny fonay anjakanao Kristy mitokantranonao anjakanay ny ankonana sy ny fianakavianany firenenay sy ty firenena mametranao anay ity hanjakanao feno mba ho feno ny fifaliana sy ny fiadanana feno avy aminao saotra Jesosy amen. Tena Andriamanitra voalahatra manjaratsika dia ny toko faharoa ny voalohany katramin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Leoka toko faharoa ny andininy voalohany katramin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Zao fampitondena ny anarana Jesosy. Ary tamin'izany andro zany dia misy didy avoakany Augusto Kaisara mampanoratra ny anaran'ny vahoaka rehetra amin'ny fanjakany. Izany no fanoratana voalohany natao fony Kirenio nanapaka tany Siria. Dia samy nakany amin'ny tanànany avy izy rehetra mba ho soatana ary Josefa koa niakatra avy tany Galilia avy tao an-tanàna Nazareta ankany Jodia ho ao an-tanànany Davida zay atao hoe Betlehema satria avy tamin'ny tanànany Davida sy ny mpianakaviny mba ho soatana izy sy mba le fofombatiny zay efa bevoka. Ary raha nitoetra tao izy dia tonga ny andro avelomany ary niteraka ny lay matony izy dia nodidinina lamanjaza ka nampandriny teo amin'ny fihinanam-bilona fa tsy nisy nitoerany tao amin'ny trano bahiny ary nisy mpiandrondry tamin'izany tany izany nitoetra tany an-tsaha mitandona ny olony tamin'ny alina ary nisy anjelin'ny tompony hitsangana teo anelany ary nivoninahitra ny tompony anelatrelatra nanodidina azy ary nitahatra indrindra izy ary ny anjely taminy azo amanatra. Fa molaza teny somahafaly aminareo ao dia fifaliana lehibe zay ho an'ny olona rehetra fampamonjy niteraka ho anareo ao an-tanàna Davida dia Kristy tompony. Ary sao amin'ny famantarana ho anareo ianareo ahita zazakely voadidina lambanjaza sady mandro eo amin'ny fihinanam-bilona ary nisy anjely marobe avy any an-danitra no setampoka niaraka tamin'ilay anjely teo ka nideran'Andriamanitra nanao hoe nahatra ny miapondrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana io tembon'ny tany ary olona kasitrano. Raha masoko manamasinana ny fahamarinana dia tena fahamarinana. Amen. Rehefa fiangonana malala ohatroresany fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra any antsika sy ny Jesosy Kristy Tompo. Amen. Izao natao fahatelo andininy fahaenina ambin'ny folo teo no amin'ny tianasika izao tenin'Andriamanitra anjara atsika amin'io zao. Eo hoe Jesosy fa toy izao nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny zany lavaka. Io no famotinana azy Andriamanitra nanome ho an'izao tontolo izao izany. Ny Andriamanitra eo dia anoloana indrindra ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny ray telo indrindra. Andriamanitra ray tia zao tontolo zao fitianao ka nanome an'i Jesosy. Jesosy koa anefa tena tia antsika
ka nanolotra ny ainy amonjy ansika ny fanahy masina koa ty ansika ka nanorotoro an Jesosy tao ankibony Maria ary tsy nanorotoro azy tao ankibony Maria fa am'izao fotoana iainasika androany zao miasa ny fanahy masina hoy Jesosy dia ovavolombelona nambarazy mitondra ny Jesosy ao anatin'ny olona amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy ny sakramentary mahafanahy masina azy ho fiainany olona izy ka dia am'izay hitanteraka la tenin'ny Paoly amin'ny Galatana toko faharoa ny andininy faharoapolo hoe tsy zao intsony no velona fa Kristy no velona ao anaty ary io no dikan'ny Isaia toko fahafito mba isika tavakiteny teo hoe indro nananaka ny vezina miteraka zazalahy mianarana atao hoe Immanuela dikany Immanuela dia amitsika Andriamanitra ary navelony zao apôstôly koa io ampilazatsara voalohany ny andininy fahatrandriny folo hoe ary miteny dia tonga nofoka nonona tamitsika inona midikany hoe Andriamanitra Jesosy monina amitsika tsy vitany monina eto an-tany izy taon'ny Josefa sy Maria fa izay fa monina amin'ny tokantrano koa izy araka ny teny amin'ny apokalypsy hoe iny efa mitsara ny baravarana ka mandondona na misy mihainy feo ka mamoa baravarana dia aonao izy miditra ao izy moninao izy miaraka sakafo ao ka ny moely zany satria efa teraka Jesosy efa roarovitany taona mahery zay fa mizao kosa inoelitsika dia izy monina amin'ny tokantrano tsy zany ihany fa Jesosy nampianatra tsara amin'izao antoko fevra andiny fahateloambroapolo zay tiaky amin'ny tany manonteny dia zaho sy nay misy no honina ao aminy ka manjaka ao aminy fony sy ny fiainany eto an-tany sy maraka zay io no moely io no afaka tena tia amintsika Andriamanitra na dia mpanota azosika ary io fifanetsika fitiavana feno famirapo ary ny tsara indrindra tao an-tanitra dia Kristy Jesosy no nomena antsika tantera ao amin'ny Jesosy zany faminanena rehetra tao amin'ny testamenta taloha isan'izany ny Isaia toko fahafito teo a zay tanteraka sy feno ny fanontaniana mipetraka dia no hoe nahoana moa tonga nofo Jesosy nahoana tsy maintsy ateraky izy nahoana tsy maintsy tafy nofo izy ny voalohany dia zao ny Hebreo toko fahasivy andiny faharoambroapolo ny mamaly azy tsy misy famelan-kely ka raha tsy misy raha alasaka mitafy nofo zany Jesosy mba alasaka ny rany mba mifaty izy hitondra famelan-kely ka hitondra fiainana hitondra ny fahafatesana sy ny fahotany manona io ny antony incarnation na ny fatokavana monofo ny faharoa tena hahitanao azy ao manakitra n'Andriamanitra ka ho hita ho azy sampahitanana fa sy mizanona tsy hita masonay Andriamanitra fa tena hitanao azo sampahitanana fa izay niara-nonina tamin'ny Josefa sy Maria arakavanazy tsy maintsy ho Andriamanitra nefa izy vao afaka hazaka hitondra ny fahotany zao tontolo zao fa ny amin'ny jio sy ny rana lasaka ran'omby sy ranosy sy novonoana sy ny rano zanak'omby tamin'ny testamenta taloha dia ny zanak'Israely ihany voavelany elo fatavely zao tontolo zao sy ny firene-kafa fa ny rano Jesosy dia eo na eto amin'ny teolozie hoe salut universel zany hoe ho an'ny olona rehetra zay no lazay ny anjelety hoe fifanena lehibe zay ho an'ny olona rehetra eo dia mivoaka ny antony nahatongany mpianombona i ny lazany anjely voalohany mivoaka koa ny antony ny maty teny laza ny kaokan Jesosy misy dikany hoe ny voalohany ny mpianombona dia zao klasy sosialy iverina ambany kanefa ity Jesosy ity dia niditra amin'ny klasy posy sosialy farany ambany izy zay mety hitoetra amin'ny tranomby aza ny trano sy zarizary tsy maloto miditra amin'izany izy na sitazy olona tahaka ny mpianombona zay verina ambanimbany sy mpanan-karena idiran'Andriamanitra ny sitazy rehetra ny mako ve zay krisy reo kanefa azolazaina mpanan-karena koa satria ny zavatra nomety zareo manakofo zany ny ora volamena zanomanitra ka sady tsy mizano amany Jesosy fa ho
ny noedrakavanana fampiavanan'Andriamanitra ny olona amin'ny lanitra amin'ny alalan'i Jesosy. Ary io atao hoe andrinan'ny fiadanana ny lazan'i Jesosy azy. Ny azan'ny soratra masina ny alalan'i Jesosy. Inona moa dikany hoe fiadanana raha misy fanao zay teny Hebreony aviany teny hoe fihavanana amin'Andriamanitra. Ka ilay misy amidina ny dikany ianao sy zaho zay fahavanan'Andriamanitra no fahotana dia tonga mihavana amin'Andriamanitra. Mihavana amin'Andriamanitra ny mpaminta satria voavelany amin'ny voasarona ny fahotany tonga zanak'Andriamanitra izy, mpanompon'Andriamanitra izy. Ary ampohonany eto an-tany sy ho manak'izay. Ary tsy mizany ivelany fa tena miditra ao anatinao izy miara-mandeha aminao izy. Ny hoe arak'izany Jesosy te ara-mandeha aminao amin'ny fiainanao sisa rehetra. Mba hizaka ny fiadanany aminao raha mety anao. Akoatran'izay, akoatran'izay, tsy maintsy ho Andriamanitra sy olona izaraka fampianarako antsika dia ny natioran'i Kristy roa mba ho tena handray ilay atao hoe teny tonga nofo lay logos incarné dia miditra ao anatin'ny olona koa izy arak'izany manapaka sy manjaka fenona. Ny anarany atao hoe Emmanuela amitsika Andriamanitra. Ary io ny fanomezana riavana atolotra Andriamanitra Raisy Jesosy tsy io nijaonako fahatenina dia ny fainana. Tsy tantara namboarina na fivavahana fa tena tantara marina ny amin'ny Jesosy satria misy vanim-potoana mazavazava Aogostô Kasa nanjaka fanjakana Romana mbola mipetraka amin'ny tantarany Israely na dia tsy nohan'ny Jesosy sasany azy dia Jean anondroana eto ny anarany Aogostô Kaisara sy Josefa ary taranako Davida araka ny teny Kaisara. Hoy ny anjery eny ro milaza teny somafaly aminareo azy. Dia fifanena lehibe ho an'olona rehetra fampamozy miteraka anareo anio an-tanàna Davida dia Kristy tompo. Inona ny dikany hoe teny somafaly? Io ny dikany atao hoe filazantsara na eo amin'ny miliona amin'ny teny grika zany hoe vaovao mafaly teny mafaly ny amin'ny Jesosy Kristy. Jesosy Kristy maninona mpamonjy izao. Io no faratampo ny fifanena kristianina manana ny Jesosy ho tompo mpamonzazy ny fiainanao. Io tena zava-dehibe zany rehefa. Ary maha-krismasy ny krismasy dia hamonjy anao ho afaka amin'ny fahotana, ho afaka amin'ny fahafatesana, ho afaka amin'ny hely manak'izay. Eny ny olana amin'ny fiainanao andavanandro koa raha sy mijanona ara-panahy ihany raha Jesosy mamonjy. Fa ny voalohany aloha ka tsaho aloha fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana ny Jesosy dia hanampy anao zavatra zany hoe vonjeny ianao ho afaka amin'ny fahafatesana ka maneho fiaina sy fiadanana kanefa dia miantoka feno ny fiainana kozy amin'ny fiainana izy. Aza manaro izy ny amin'ny hoaninao sy isotrona fa raha izy miditra amin'ny tokantranonao Andriamanitra manana ny zavatra rehetra izy ka dia anana ny zavatra rehetra amin'izay ilainao tadio sy sanazy. Io zany natao filasany tsara ny krismasy Jesosy teraka mpamonjy miditra amin'ny tokantranonao sy miditra amin'ny tantaram-piainanao. Ino tantara ny firenena sy zao tontolo zao aza ka androany dia akoa voamarika tsara fa hiara-mitaiko ny fonao ilay Jesosy manjaka ao anatinao, hiara-mandeha aminao izy tonga ny fahasavany sy fitahinam-piainany asarikety izany. C'est 25 décembre ny date de naissance de Jesosy. Satria misy mampianatra hoe ahoana koa ty 25 décembre tsia fa natokany fiangonana amin'ny isam-boninahitra n'Andriamanitra satria misy fanomezana lehibe ka mila marino zany azany ny hira ny anjery hoe voninahitra na vonina isika anome voninahitra n'Andriamanitra amin'ity 25 décembre ty. Aza miakivaritra amin'ny daty ianao na ovenana anaty vavan'i Jesosy zavatra eko ray loha manome voninahitra na Jesosy miankoky eo totra Andriamanitra satria vaovonjy hafanomena ho aina zanakao tia ianao. Zay ny amin'ny daty mamoto décembre. Fifaliana lehibe inona marina moa no tena fototsy ny fifaliana
ny fototsy ny fifalena dia voalohany Andriamanitra tia. Zareo ngeny teniny amin'ny testamenta taloha zay tanteraka amin'i Jesosy zao le Jeremia raiky amin'ny telopolo telo fitiavana manak'izay mitiavako anao. Ahoana toy? Azany mamparita famindraponina ao amin'ny Jesosy zany tanteraka. Tianao izy, mamindra foninao izy, ka mitadinao be baka mba handraisanao an Jesosy ho fiainanao manak'izay. Dia averiny Jehovah ihany zany misy toko efatra amin'ny 20:50 zao ny teniny tsy mba hiala aminao ny famindram-poko atsitsoka ny fanekeny fihavanako ho Jehovah mamindra fo aminao ao amin'ny Jesosy zany fanekeny zany tanteraka. Ka raha hoy Jesosy nanendy farafany tompo ny amin'ny rano izy itika boka ity ny fanekena vaovao mirako zay alasaka ao nareo ho famelan-kely moely avana dia zao tonga Jesosy anatanteraka ny fanekena vaovao andasaka ny rano anao ka vo velaetanao trany tapitokatry ny avandiatrany anaty regny trany ka ho tonga amin'ny tenin'ny apôstôly Paoly hoe raha misy olona Kristy dia olona vaovao izy satria manana ny Kristy ao anatiny manampaka ny fiainany manak'izay. Faly ny mpanota satria izy faly ny mpanota satria afaka amin'ny maizina fahazavana Kristy araka ny teny zao fahazavana zao tontolo zao zay manaraka azy mba dia maizina fanana ny fahazavana naina io hoe lumière de vie zany hoe miditra ny fiainanao izy ka mandrava ny maizina dia nitasandefo ny fahafatesana amin'eny ka mampiditranao ny mazava mampadovana ny fiainana manak'izay. Faly ny mino satria nandray ilay fiatanan'Andriamanitra izy ao amin'ny Kristy Jesosy. Faly ny mino satria voavina mieriny voasarina ny fahotana. Faly ny mino satria manjaka amin'ny tokantrano Jesosy. Faly ny mino satria miara-monina aminy ilay Kristy mpamonjy ka tsy faly isika kanefa raha tsy mibebaka ka miala fahotana tanteraka dia tsy andray zany fiadanana zany raha tsy miorina finoana tena azo antoka dia tsy andray zany fiadanana Kristy Jesosy zany mibebahana miorina tsara fa ilay Emmanuela dia vonona hiara mitoetra aminao itotany ka hitonga ny fiadanana sy ny fahasoavany ararsay ao an-danitra hiara mifaly io natao hoe fifaliana lehibe tanteraka ao an-danitra lahazay io fifaliana isan'andro sy fiadanana isan'andro fiainanao sy miamponanao miaraka amin'ny Jesosy da tena tianao tsy manameloka na mitsaranao fa hiditra amin'ny tantaranao tantara ny tokantranonao hanjaka ny fonao ka zahoanao koa mizara ny atsara Jesosy amin'ny olona rehetra. Dia voninahitra man'Andriamanitra saraka fa masina zay fantatra amin'ny tamin'iny ka manak'izay varaka isika. Saotra Jesosy ny fitiavanao, saotra ny famiraponao fa tia raha ianao mizara ny fiainanao, mizara fiainana, mizara famonjenao anay eto an-tany sy manak'izay. Amen. Raha soa ny fitahena ao na rehetra ny fahasoava Jesosy titotsika sy fitiavan'Andriamanitra ray amin'ny firaisana ny fianarana sa atao manak'izay. Amen. Tumpu anjiananari nefamazana beivavichu sana kimari nefazana it's okazi zay tompona terarianjeli iubiamafi dipuninandani Shawambuni
sao kazi chaitupuna. Oh,
Asanda tunipira wanaoteovaran, asanda tunigera wanaomanjakizai, fadefia chayana nizana kauna funa ufana kutana ana. Asanda tunipira wanaoteovaran, asanda tunigera wanaomanjakizai, fadefia chayana nizana kauna funa ufana kutana ana. Ambilisa nueni fetima misa nuatialu vana ile fita vana latene konganufu kanidina teti tesusinu wana rani. Ambilisa nueni fetima misa nuatialu vana ile fita vana latene konganufu kanidina teti tesusinu wana rani. Asanda tunipira wanaohilandesi, asanda tunitera wanaoturituri, fagefitia yana niyana nunafuna ufamutenana bani. Asanda tunipira wanaohilandesi, asanda tunitera wanaoturituri, fagefitia yana niyana nunafuna ufamutenana bani. Ambilesa nueni fetima misa nuatialu vana ile fita vana latene konganufu kanidina teti tesusinu wana rani. Ambilesa nueni fetima misa nuatialu vana ile fita vana latene konganufu kanidina teti tesusinu wana rani.
Sasatra, sikatili ya safatratra.